miaraky fafatsika Andriamanitra sotranao izahay no famondrafonao sy ny famarinanao fa mbola tonga eto indray eto amin'ny fotoana famakiana sotranao koa fa mbola nomenao fotoana mbola ahafahanao mamaky tena sotranao izahay fa ianao efa niantso anay ka nahaka anao ary mbola iresonay hatrany amin'izany raha maka ny tenao ary izahay dia mangataka ny fanahinao masina amin'nay tsirairay avy ahafahanay mandray izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo anie fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady voalohany manaraka ny Pasika io misoratra masina voalahatra ho vakiana araka ny perikopa fanekena taloha bokin'ny Salamo faharoa amby valopolo ho vakiana manomboka amin'ny andiny voalohany. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary eo amin'ireo Andriamanitra no hitsarany. Mandra-pahoviana no hitsarana ireo tsy marina ka ianarana ireo masony ratsy fanahy. Alaharo ny teny maratra sy ny kamoty, omeo-rary ny olo sy ny malahelo. Vonjeo ny maratra sy ny malahelo, afaho amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny, ao amaizina no andehanany, miorory ny fanamban'ny tany rehetra. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Kanjo ho fahatahaka ny olona ihany ianareo. Taratasy no soatan'ny Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana atao Roma. Romanina toko fahaenina ho vakiana manomboka amin'ny andiny voalohany. Inona no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa makiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batiso amin'ny Kristy Jesosy dia natao batiso amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batiso amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa nanampiresina tamin'ny endrika ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka minombona taniny animbalany tena ny ota mba tsy hanombotsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko faha-1 amby 20 ho vakiana manomboka amin'ny andiny voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa afaka izany dia nisy tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo ambony ranomasin'ny Tiberiasy. Ary toy izao no nisehoany. Niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimy
sy natana ela ilay avy tanan-kana amin'ny Galily sy ireo zanak Sebedeo ary mpianatra mbola hafakofa. Hoy Simona Petera taminy: andeha anarato aho. Hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra tsamokely ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona koa izy. Ary no efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo ambony-dranomasina Jesosy ka nefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy: alaka, mananganina va ianareo? Dia namarina azy hoe izy: tsy. Ary hoy izy taminy: alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana samy kely ny anatinareo dia azo ianareo. Koa dia nalatsana izany ka tsy zakanina karina noho ny abetsahana azy andrano. Ary hoy ny mpianatra izay teny Jesosy tamin'ny Petera: ny tompo ere. Ary le Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany mandeha an-tsamokely ihany nisarika nanaty feno azy andrano. Fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony eo an-jatakio ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita fimarina teo sy azo andrano teo ambony ary mofo. Hoy Jesosy taminy: analao azy andrano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosarihany eo amin'ny tanety niaraty feno azy andrano vaventy 3:50. Ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy: avy sakafo. Fa tsy nisy mpianatra sahy nanontany azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natorony azy dia vaona azy andrano indray. Izany no fanotenin'izy eo Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Masina ny tena